Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamiraba antsika riavaka tratra ity alakamisy fa eniny volana novambra ity ny mofinaina izay voalahatra antsika dia ny bokin'ny Isaia mpaminany Isaia toko faefapolo Isaia toko faefapolo andiny fa fito amby roapolo ka hatramin'ny faha iraika amby telopolo Isaia toko faefapolo andiny fa fito amby roapolo ka hatramin'ny faha iraika amby telopolo vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Nahoana no mitendry Jakoba ary milaza ianao ry Israely hoe miafina tsy hitan'i Jehovah ny lalako ary mielina tsy hitan'Andriamanitra ny rariny tokony ho ahy, tsy fantatrao va? Tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah izay namorona ny faran'ny tany, tsy mba mety ho reraka na sasatra izy, tsy takatry ny saina ny fahalalany, mampatanjaka ny reraka izy, ary izay kely hery dia omeny hery be, na dia ny tanora fanahy aza dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia azatovo aza dia mety ho tafitohina mafy, fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa, iratra ny akarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, handeha izy nefa tsy ho reraka. Ray masino manana sirana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa natao anatin'ny vanim-potoana sarotra teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely ity tantara ity, vanim-potoana sarotra satria miverina avy any amin'ny fahababoana zanak'Israely ny fanjakan'ny Joda zany dia nieritreritra fiainana milamina satria tapitra ny fanandevozana nahazo nanome toky Andriamanitra fa ao aorianan'izany fahababoana izany dia hiverina amin'ny laon'ny ny fiainan'ny zanak'Israely. Kanjo rehefa tonga avy tany amin'ny tanindrazana verina avy any amin'ny fahababoana izy tonga ao an-tanindrazana dia namantana korotana. Namantana korotana alaivo sarotra kosa hoe tanàna nolaozanao nandritra ny fitopolo taona, inona moa no hovatananao tsony? Ny tanàna rava, izy avy any Babilôna nandritra ny fitopolo taona, efa nanana ny fiainana tany Babilôna, nisy ary efa nanana trano tany, nisy nanana tany, nisy nanana toerana tany Babilôna lamina tsara, na dia atao raha hoe nandevozina izy tany, nisy nanana fiainana lamina ihany. No dia nefa noho ny afatr'Andriamanitra hoe miverina avy any amin'ny fahababoana amin'izay zanak'Israely. Tonga any an-tanindrazana rava ny tanàna, sasany ary efa lasan'ny olona, ny manda mbola ho amboarina, ny fivavahana mbola renina, ny toe-tsaina mbola tsy maintsy ho amboarina, ary dia nanady nanà zanak'Israely. Ahoana no atao hanarenana izany firenena rehefa avy no andevozina, ny olona nandevozina nandritra ny valo amby enimpolo taona, fitopolo taona, ny tanàna nolaozana rava, nisy vahiny tonga teo, nanjaka teo, ary rehefa niverina koa ara nantenin-drazana zanak'Israely ary tsy tadidiny intsony. Hitantsika amin'ny bokin'ny Ezra sy Nehemia izany tantara izany, fa nantenin'ny zanak'Israely ary tsy tadidiny fa nitenin'ny Babilôniana no hainy fitopolo taona izy tany, nitenin'ireo firenena ireo ny tenenany, ary nanteny izay nanoratana ny lalàna aza, ny lalàn'Andriamanitra raha tsy fantany intsony. Hoy ny bokin'ny Ezra hoe nidradradradra nitomany izy rehefa nivakiana ny lalàna, satria ny lalàna voasoratra amin'ny teny hebreo nefa tsy tadidiny intsony ny teny very. Ary mihoatra noho izany rehefa niverina koa izy eo amin'ny tanàna dia izao tsy fantatra intsony hoe iza no mipetraka aiza, tamin'izany mbola tsy nisy borina, tamin'izany tsy nisy kadastra ny tany, dia mifanaritaka ny fanahirana hoe iza moa izany izao ilay tany rano, iza ny tany rano. Noho izany dia nahatsiaro tena kivo ny zanak'Israely. Ahoana no hamerenana ny laon'ny ray? Andriamanitra nefa niteny fa hoe hiverina amin'ny laon'ny zavatra rehetra. Dia tebiteby izy ireo. Ary nametra-panontaniana tamin'Andriamanitra mihitsy ahoana moa izany Andriamanitra? Ianao nanafaka anay nefa jerena izay miverina tao anatin'ity zavatra sarotra ity indray. Fa ahoana ny sitraponao? Ahoana ny aiza ianao? Dia mamaly izay Andriamanitra namy andiny fito amby roapolo eo. Nahoana ianao no miteny manao hoe miafina tsy hitan'Andriamanitra ny lalako, na mielina tsy hitan'Andriamanitra ny rariny tokony ho ahy. Izany hoe nametra-panontaniana zanak'Israely fa aiza le tokony, aiza le fifaliana nampanantenaina, aiza le fandraisana nampanantenaina? Dia mety mandalo an'izany koa tsika indraindray. Misy dingana mafy efa nilalovana, dia mieritreritra hoe ao aoriana no dingana mafy nilalovana io dia fifaliana ny miandry. Misy dingana mafy
ny sedraina de ao arinany io fisidrana de mietrehitra hoe milamina am'izay zany milamina kanjo to mitoy ihany le fahasahiranana to tsy nivaly olana dia ao anatin'izany indrindra no mampahirezany saiham-paminany antsika mandary zavatsarotra mitohy ary mety ho zavatsarotra mampametra-panontaniana amin'Andriamanitra mihitsy ary hoe fa inona ny hevitra zao Andriamanitra na inona ny dikan'izao Andriamanitra nahoana no zao navelanao lalovanay Andriamanitra ary dia mety mametraka an'izany fanontaniana zany tsika dia mamaly Andriamanitra amin'ny alalan'ny saiham-paminany. Voalohany indrindra dia asehon'Andriamanitra fa Andriamanitra mandrakizay izy. Dikan'izany de zao rehefa miteny hoe mandrakizay de tsy niova izy. Tsy niova izy fa lay Andriamanitra fantatra ho fitiavana hatrinao fony fahazaza. Lay Andriamanitra nitondra ny zanak'Israely nafaka tany Egipta ihany iombon'Andriamanitra miresaka amin'ny ankehitriny io. Noho zany tsy niova Andriamanitra ary satria tsy niova Andriamanitra de tokony tsy hisalasala ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra isika. Rehefa anatin'ny zavatsarotra iverentsika ho mitohy lava ka tsisy vahaolana ny fieritreretantsika azy de zao manantitrantitra Andriamanitra fa ny zavatra rehetra niova fa izy Andriamanitra tsy niova. Na inona fiovan'ny zavatsarotra eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra de asehon'Andriamanitra fa izy tsy niova. Ary rehefa tsy niova izy tsy niova ny heriny. Rehefa tsy niova izy tsy niova ny fahefany. Rehefa tsy niova izy tsy niova ny maha izy azy. Noho zany fitiavana mandrakariva izy. Tompon'ny hery sy ny fahefana mandrakariva izy ary afaka miditra-trehatra amin'ny famonjenan'ny mpanompony. Fa ny faharoa zay asehon'ny tompo eto izy manao tsy fantatrao ve tsy renao ve fa zange mandrakizay hoy ny tompo. Fa ny faharoa dia Andriamanitra tsy mba mety reraka Andriamanitra. Tsy hoe vizaka Andriamanitra ka de tsy afaka mamonjy antsika intsony, tsy hoe sasatra Andriamanitra ka tsy afaka mijery antsika intsony, tsy hoe trotraka Andriamanitra ka tsy nanompo maso antsika intsony, fa Andriamanitra dia tsy mety reraka satria fanahy izy, satria tompon'ny zavatra rehetra izy, satria mandrakizay izy. Noho zany de tsy mety vizaka Andriamanitra. Toko atsika zany ravako malala. Toko atsika am'izay mety ao anatin'ny ady sarotra mitohy, ao anatin'ny lalantsara zay tsy eritreretantsika hoe Andriamanitra eo izy. Ao anatin'ny fametrahantsika fanontaniana manao hoe aiza ianao Andriamanitra? Hitanao ve zany vahoariko zao? Hitanao ve zay zavatsarotra zao? Hitanao ve zao zava-manahirinao zao? De ao anatin'izany no tenenan'Andriamanitra fa tsy mety reraka na sasatra izy. Fa ny fahatelo zay asehony saiham-paminany mampitraka antsika, mampahirentsika amin'ny azakazaka sarotra lalovantsika. Dia hoy izy manao hoe tsy takatry ny saina ny fahalalany. Zany hoe misy zavatra be dehibe zay tsy takatritsika ny amin'ny fitondran'Andriamanitra. Misy ataontsika hoe mistery amintsika mihitsy ary ny fitondran'Andriamanitra. Satria tsika rehefa anatin'ny zavatsarotra de mieritreritra vahaolana anankiray hoe ity le eritreretiko. Satria tsika ao anatin'ilay zavatsarotra de eritreretintsika manao hoe ito le vahaolana, de ity vahaolana ity no angatahana amin'Andriamanitra. De hoy saiham-paminany io tsy zay ka. Manana fahalalana sy fahafantarana hafa mihitsy Andriamanitra. Tsy voatery ho lay vahaolana irinao anatin'ilay zavatsarotra iny ny vahaolana omen'Andriamanitra, fa mety vahaolana hafa mihitsy. Zay ny hoe tsy takatry ny saina ny fahalalana, tsy takatry ny saina ny fomba hanamahana Andriamanitra ny olana eo amin'ny fiainantsika. Tsika mieritreritra hoe itsy varavarana itsy zao no ilaiko ivoho Andriamanitra de milamina ny fiainako. Tsia, fa Andriamanitra hoe varavarana hafa no voaiko. Ao amin'ny tantaran'ny Soatra Masina ary tafitrano no noengan'ny olona mba hiaonany tamin'i Jesosy. Tafitrano. Tsaroantsika tsara lay marary miparlesisa, tsy any am-baravarana iny niditra fa any amin'ny tafitrano. Ary hoy Jesosy tsy niteny efa maninona nataonareo an'izao ny tranon'olona. Tsy zay loatra. Jesosy tsy nanome tsiny ahoana ary ty toetranareo hafahafa be ty. Aia koa misy olon dehibe hoentina any amin'ny tafitrano ohatrany io. Jesosy tsy nanome tsiny mihitsy manao hoe fa inona ty tsy mahalala fomba ty. Zandretrany de fanontaniana tsara tokony hipetraka mihitsy. Fa tsy nametraka an'izay olana zay loatra ny filazany tsara. Satria ny tia no takatritsika de zao ny zavatra rehetra de azo tanterahina rehefa tian'Andriamanitra ny eona amintsika. Ny zavatra tsy eritreretintsika ho possible, zavatra tsy eritreretintsika ho vita rehefa te eona amintsika Andriamanitra de tafahoana amintsika mandrakariva izy. Zay ny dikany teny hoe tsy takatry ny saina ny fahalalana. Fa ho ihany izy amin'ny fahatimana hoe nga vitan'izany ihany ho isaiham-paminany ny momba an'Andriamanitra fa mampahatanjaka ny reraka izy
zany hoe rehefa trotraka ianao mandreraka anao le ady am-panahy mandreraka anao lay karazana fahadisom-panantenana mihitsy ary zay mba nanantena hoe vitany ady, zay mba nanantena hoe milamina manompoko zao, zay nanantena hoe tafity zao satria afany amin'ny fahababona reraka ambony an'izay Andriamanitra. De hoe ny bokin'ny Isaia mpaminany, hoy Isaia mpaminany aza manao an'izany fa Andriamanitra no mampahery mampatanjaka anao reraka ary asehony aza manao hoe jereo tsara taiza ianao no nahita tanora fanahy ka reraka na sasatra mezakazaka be ny tanora fanahy ny ankizy jereo tsara ny ankizy tanora kely ny mezakazaka ozy jereo tsara fa na reny tanora zatovo reny de zao mety mbola mianjera fa ianao kosa tsy reraka rehefa miandry an'i Jehova. Ina zany lay vahaolana rehefa nampahafantarin'Andriamanitra any zanak'Israely ny toetrany hoy izy manao hoe tsy reraka izy mandrakizay izy namorona ny tany mana fahefana feno mampatanjaka ny olona reraka de izy manao hoe ahoana no mahatonga anao anana ho tonga ao amin'izany Andriamanitra zany rehefa nampahafantarin'Andriamanitra azy ny toetrany de hoy ny bokin'ny Isaia mpaminany hoe miandrasa azy zay miandry azy dia mandroso hery kosa. Zany hoe le hoe miandry de mahatoky, miandry de mino, miandry de mametraka ny zavatra eto am-pelantanan'Andriamanitra. Haika isika ao anatin'ny zavatra mety ho mampadiso fanantenana antsika, ao anatin'ny zavatsarotra mafy sedrantsika de zao ny vahaolana de zao miandry an'Andriamanitra, ny marina miankina amin'Andriamanitra, ny marina mino an'Andriamanitra. De hoy Isaia mpaminany manao hoe tsotra be io rehefa niankina tamin'Andriamanitra ianao de zao rehefa nametraka ny zavatsarotra ny zava-manana zay eritreretinao tsisy vahaolana ianao dia miditra tsihatra Andriamanitra de manome ohatra anankiroa mazava vokatra zay fametrahana ny zavatra rehetra eo am-pelantanan'ilay Andriamanitra mandrakizay zay de hoy Isaia hoe tahaka ny voromahery ianao elatra ny akarany. Fantatsika ny voromahery afaka misidina ambony de ambony ary ny vorona isan'ny afaka misidina avo indrindra de ny voromahery ary manana hafainganam-pandeha mety hatratratrany amin'ny 500 sy 200 na 200 kilometatra isan'ora ny voromahery zay mahatonga ny Isaia mpaminany hoe elatra ny akarany. Ary ny voromahery zay fantatsika fa biby matanjaka, biby izay manana ny maha izy azy, manana ny heriny matsinjo lavitra ny masony ary ela velona rehefa antitra ny voromahery izy tsy tia manidina mirefarefa amin'ny tany fa manidina avo dia avo iny elany iny ny heriny de fantatsika ny tantanan'ny voromahery rehefa antitra izy de miditra ao anaty lavabato de ongotany daholy ny volony rehetra iny ongotany tsaingontsaingohany miala daholy iny volony iny maradratra daholy ny tenany tsy mihinan-kanina izy de miandry eo anatin'io lavabato io izy mandra-paniry n'lay volony ray ary tsy herinandro tsy ray volana lay volo vo miverina am'loana fa amborana maro ary de zao miaritra tsy mivoaka eo izy tsy mihinan-kanina mandra-paniry n'lay volony ray ary rehefa maniry lay volony de miverina ho toy ny tanoran'ray izy zay mahatonga ny mpanao salama ny fahatany rano mody indray toy ny an'ny voromahery satria miverina amin'ny laoniny ray rehefa avy miaritra avy nanongotra ny volony tamin'ny vavany tamin'iny vavany iny vavany maranitra mitsokotsoko iny akapokapony amin'ny vato miala daholy iny vavany iny de aveo miverina manirindray ary dia mitombondray ny fahavelomany. Zay mahatonga ny Isaia mpaminany eto miteny tamin'ny Andriamanitra ny teny tamin'ny Isaia mpaminany hoe elatra ny akarany tahaka ny voromahery. Toko atsika de afaka malala fa tsy ny fangiry firintsika akory ny tompony teny farany, tsy ny zavatsarotra ny fiainantsika akory ny tompony teny farany fa ny finoantsika miandry an'Andriamanitra. Ary dia eo no tsy hoe miandry an'Andriamanitra de tsy manao ninina kokoa roa Isaia mpaminany de miandry an'Andriamanitra de mitatakolaka na mitampify dikany hoe fify moa de ity takolaka ity misy vorombavy ty amin'ny ilany ity na hoe fify zay mahatonga hoe mena fify iny takolaka iny ka de tsy mitampify fotsiny eo mandrakariva azy hoe mitampify de ohatrany hoe miankin-drindrina fa mitampify de mitatakolaka de tsy hoe mitampify potsiny mitatakolaka eo fa hoe Andriamanitra manao hoe miazakazaka nefa tsy ho sasatra zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra tsy miasa miandry an'Andriamanitra fa miazakazaka izy fa tsy sasatra mandeha izy
nefa tsy reraka zany hoe mampahery Andriamanitra ho anatin'ilay zavatsarotra hoe ataovy ihany ny asanao, ataovy ihany ny fikelezana ainanao fa izaho tsy ho reraka ianao, aza miraviravy tanana, ataovy ihany ny tokony atao rehetra fa tsy reraka ianao. Hoe afaka misotra n'Andriamanitra isika fa ny Andriamanitra tsika Andriamanitra mampahery antsika ao anatin'ny sarotra, mampahery antsika ao anatin'ny zava-manahirana, ary Andriamanitra tsy mitaiza antsika ho kamo, Andriamanitra tsy mitaiza antsika ho tsy hanao ninninna rehefa tojo ny zava-manahirana de tsy hoe zay tsy hanao ninninna Andriamanitra fa de enao daholo manao ny zavatra rehetrarehetra zay ny efa mivavaka zay efa nanao an'izao tsy manao ninninna zay ekena fa misy fotoana ao anatin'ny zoatra masina mivavaka ny olona fa Andriamanitra no namita manontolo fa fantatsika koa ao anaty zoatra masina fa mivavaka sika fa izao isika no ampiasain'Andriamanitra ao anatin'ny finoana. Zay mahatonga ny andininy io manao hoe hiazakazaka ihany ianao ka tsy maintsy hiazakazaka ianao fa tsy hoe satria ny andry an'Andriamanitra ianao de tsy hiazakazaka, tsy maintsy handeha ihany ianao e, nahoana tsy maintsy hiasa ianao, tsy maintsy hamboly ianao, tsy maintsy andamina ny tanànanao anao, andamina ny tranonao anao, tsy maintsy hiasa ianao fa izao no mahasamy hafa anao am'zanak'izao tontolo zao, tsy ho reraka ianao, tsy ho sasatra ianao, ahavokatra ianao, ho faly ianao. Le afaka am'izao tena ny herinandro zao de manome toky anao Andriamanitra fa ny Andriamanitra ao de Andriamanitra azonao ianterana amin'ny fotoana rehetra, mahita ny zavatsarotra lalovanao, mahita le fiezahanao, mahita an'ilay tebotebonao, mety mahita an'ilay famoizam-ponao mihitsy ary Andriamanitra hoe aiza ianao Andriamanitra, toy Isaia mpaminany hoe hitan'Andriamanitra reny. Ny Andriamanitra Isaia mpaminany, ny Andriamanitsika eo am' Jesosy Kristy Tompo, ty Andriamanitra mampahery ianao manao hoe zay miandry kosa, zay miandry an' Jehova dia mandroso hery, tsy mihena ny heriny akory fa androso hery izy ho aminao any fiadanan'i Jesosy aho. Vavatsika Tompo misaotra anao zay noho ny amin'ny soratra masina mampahery anay fa hitanao ny tebotebonay, hitanao ny zavatsarotra lalovanay, ary ray zay Tompo de mety ho lalovan'ny akivina ihany, mety ho lalovan'ny tebotebo ihany, aiza ianao saingy asehonao aianao eo mandrakariva, mahita anay, mitaiza anay, mampahery anay ary mampafantatra anay fa tsy miova ianao, mampafantatra anay fa ianao no nahary zao rehetra zao ary mitonana kosa hiandry ianao, atoky ianao, mitonana hiasa amin'ny finoana, mitonana hanompo amin'ny finoana, mitonana hidodododo hanompo anao amin'ny fanantenana. Mivavaka zay Tompo malala tahio ty tontolo andronay ity, ataovy tontolo andro ahitanay fifaliana sy fiadanana, ataovy tontolo andro ahatsapahanay ny fahasoavanao, ataovy tontolo andro ahafantaranay fa eo akaiky ny mandrakariva ianao. Jereo mandrary Tompo ositra, jereo manana olana ampahirezo, jereo le mila ho kivy aoka ho marina amin'izy ireo ny teninao hoe mampatanjaka ny reraka ianao ary nizaniza miandany, izaniza miaraka aminao de hiandaninao fa satria tsy takatry ny saina ny faharalanao de fantatrao zay hitondrananay. De avaozy isan'andro ny fanoloran-tenanay Tompo atoky ny fitiavanao ary am'izay fiza toetra lalovanay vetivety de ampahafantaro anay Tompo fa sambatra izay manana anao ary mampandresy anay anao ao amin'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.